Mbola vaovao ny ANS-pefilo ihany fa kisaka any Tomasina kosa indray tsika nanomboka ny 17 Jolay teo ka hatramin'ny 9 Jona dia nisy ihany koa ny fampifanana ireo mpilomano matianina izay tanterahan'ny ANS any Tomasina any eo amin'ny fitantanana toby filomanosana kosa indray izy ity izay fiarah-miasa ny ANS ny Fédération Malagasy ny Taranjalomano. Marina tokoa fa misy ny programme izay tafiditra anatin'ilay hoe formation décentralisée ny ANS izay hotanterahana miaraka amin'ny Fédération Malagasy ny Lomano ny Tamatavy manomboka ny 27 Juin ka hatramin'ny 6 Juillet zao. Io zany dia tafiditra anatin'ilay fanofanana andreo mpilomano matianina hitondra ny anarana hoe maître nageur sauveteur spécialisé. Dia hitantsika tsara fa mitohy ny fiarah-miasa amin'ny Fédération Malagasy teto Antananarivo tsika nahita ny fanofanana andreo surveillant de baignade amin'ity indray mitoraka ity zany dia reo olona hivoaka ho maître nageur sauveteur zany dia sady afaka mampianatra no afaka manome andreo toromarika amin'ny vonjy-aina sy ireo fahaiza manao amin'ny resaka fitantanana ny dobo filomanosana na centre de récréation sy ny manaraka rehetrarehetra. Ary tsy vitan'izay ihany fa ao anatin'ny asan'ny ANS koa moa zany reo nanofana andreo mpikatroka hikarakara ny école de sport dia anara-maso andreo koa zany zay satria efa niofana teto amin'ny ANS izy ireo dia hijery ny fisotran'ny asa nataondreo hoe inona ny olana atraiza ny pourcentage ny asa vita. Dia manarak'izay koa moa dia fantatsika tsara fa hiatrika ny MINEPS 6 tsika io moa zany fahafoizana teny fa ny filazana azy dia fivoriam-beny ireo tompona andraikitra ambony misahana ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana ara-batana izay atao any Kazan Russie amin'ny 13 au 15 Juillet zao. Dia amin'ny fotoana koa zany nararotako ihonana amin'ireo mpampianatra fanatanjahantena sy izay rehetra tafiditra anatin'izay afahana mba mizara amin'izareo zany sy mampilaza hoe inona marina ilay atao hoe plan d'action de Kazan izay hoentin'ny ministry ny firenena mpikambana ao anatin'ny UNESCO fanazavana sy anaovana tsangatanana fa hisy fanapahan-kevitra goavana zany ny amin'ny fanatsarana ny ataontsika hoe ny éducation physique de qualité. Dia mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy raha-miasa amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra io ka zay ny zavatra hitranga any amin'ny faritra Atsinanana zany izay anasana ny olona rehetrarehetra mba hisoratra anarana ao amin'ny direction régionale ny sport et jeunesse any Tamatavy na ao koa amin'ny directeur ny CRJS Tamatavy dia efa voninany ny fepetra rehetrarehetra.